Eto amin'ny commune Mbavatokantsika zao, distrikana Tsimondrano, izy no Germain Randremiandra, candidat amin'ny anarany Antokotiko Madagasikara, miaraka amin'ny mpanorotsaina Jeanne, izay samy mitondra ny laharana 5 ao amin'ny bilita tokana. Miandrandra fiovana ny mponina Mbavatokana ary mametraka fitokisana aminy. Anisan'ny vahaolana atolotry ny candidat atolotry ny Tiko Madagasikara ho an'ny sokajin'olona mivelona amin'ny fambolena amin'ity lemaka Mbavatokana ity moa zany izay mirefy any amin'ny 2,300 hektara any hoany ny fanatsarana ny lalan-drano izay ankinany fahatsaran'ny fambolem-bary ety. Be dia be moa zany ny zavatra olana ao anatin'izay fambolem-bary zay fa ny lehibe indrindra zany dia hoe ny tsy fisian'ny fifampifehezana, ny tsy fisian'ny faharavan'ilay fotodrafitrasa isan-taona zao. Dia ny vahaolana atolotra moa zany dia hoe misy fivoriana ho atao zany indroa isan-taona farafahakeliny ho an'ny olona rehetra mampiasa ny tanimbary isaky ny fokotany, satria ny fokotany enina mandrafitra ny commune Mbavatokana dia saika misitraka amin'ity ny ankabeazany ho an'ny mpamboly. Dia izay fivoriana indroa isan-taona zay zany no hamaritana ny olana ijerena ifotan'ny olana sady anolorana vahaolana ihany koa, satria ny fahefam-panjakana izay ho ampindramin'ny olona avy amin'ny alalan'ny fifidianana zany dia ampiasana ny volam-panjakana ao anivon'ny commune amahana an'izay olana izay. Inona ny mampiavaka anao ary antony lehibe ifidianany vahoaka anao? Misy 5 ny candidat mirotsaka ho ben'ny tanàna amin'izao vanim-potoana izao, fa ny candidat atolotry ny Tiko Madagasikara dia manana paikady manokana amin'izay famondronana vondron'olona ifotony izay, izay fivoriana indroa isan-taona izay farafahakeliny amaritana ho ihany zavatra manahirana rehetra sy hanaovana fanjohiana ny zavatra mifaritana atao anatin'ny fivoriana voalohany. Amin'izay fotoana izay zany tsy hoe tapitra ny 5 taona zay voasosotra amin'izay olona nanome fanantenana indray ny vahoaka, fa ao anatin'ny herintaona dia indroa misy an'izay fivoriana izay farafahakeliny amaritana indray ny tetikasa vaovao rehefa tomombana ilay voalohany ary hanaovana fanjohiana ihany koa ilay efa natomboka sy hanaovana ny tetikasa vaovao manaraka indray isan-taona. Zay zany everiko fa zava-dehibe zay amin'ny fomba fiasa rehetra, ankoatran'ny hoe fihezahana metraka lamina matipaika amina tsaratantana fametrahana fitantanana tsaratantana moa zany everiko fa zava-dehibe zay, satria ny entimanana misy hatrany fa ny fitantanana madio sy mangarahara ny zay tsaratantana zay zany hitako hoe tsy ampy matetika ao anatin'ilay izy. Dia zay no everiko hoe mampiavaka ny candidat Tiko Madagasikara. Anangana rafitra ifampifehezana, ny fiarahamientana amin'ny rehetra, ametraka rafitra ahafahany vahoaka maneho ny etaetany, filamatry Germain Randremiandra laharana 5 ireo ampandrosoana Mbavatokana. Manentana anareo zay vahoaka eto amin'ny commune Mbavatokana hifidy ny listra atolotry ny Tiko Madagasikara, candidat numéro 5 na ny ben'ny tanàna na ny mpanolotsaina. Andro iray lehibe ankinan'ny fandraisana ny tanàna ny fanatsarana ny hoavin'ny commune ny fifidiananareo. Misy anjara raisitsika aza velany ho hafa no amaritra ny safiditsika, amaritra ny hoavintsika fa ny fifidianantsika tongava mifidy fa endrika anankiray anehoana mandre manjaka ny vahoaka ny fifidianana ka dia manentana antsika ho tonga hifidy ary hifidy ny candidat atolotry ny Tiko Madagasikara raha sitrakareo amin'ny 7 Novambra ho avy zao.